Ndawarisika ilazany zavamisy fampizara vaovao amin'ity andro hariva ity ary hozarena aminareo rehetra ny zavatra mandalo sy ny zavatra izay miteraka resabe ao anatin'ny tambanjota indrindra maneran'ny Madagasikara. Milohany hidirantsika amin'izany anefa dia azadino ny miabone ny chaîne-natsika indrindra mametraka ny commentaire ary hanisy like ny video ihany koa. Tsika ny vaovao izay hozarentsika dia ny hitantsika amin'ny reto sary reto nisy fanambadiana miavaka kely tany amin'ny faritra Tsiombe Androy tany ary ratovavy avy any amin'ny faritra Tsiombe Androy na hoe Tandroy raha lehilahy kosa avy any Fort Dauphin na hoe Tanosy. Mahafinaritra mahita azy mivady satria samy naneho ny fitafy nampiavaka ny faritra ny aviany avy izy roa izay hitantsika amin'ity sary ity. Samahafa ny foko naviana fa malagasy iray ihany izany no tena nafinaritra ny maro ary zany raha teo no tena nivoizina tena iray ihany tokoa ve ny malagasy eny iray ihany ny malagasy koa dia zarana ity zavatra ity. Marina tokantrano miteraha fitolahy fitovavy ary tongava amin'ny tanjona iriny satria ny fanambadiana dia anisan'ny zavatra tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra tokoa ny zavatra toy ity satria malagasy raha ihany na tsy mitovy loko na tsy mitovy foko fa ny mahagaga mbola misy faritra sasany izay tsy mahavita manambady ny olona tsy mitovy foko aminy ary tsy mahavita manambady raha tsy izareo samby zareo. Tena efa tsy mety ny toe-tsaina toy izany fa toe-tsaina mirefarefa izany ka tokony tsy fanavakavaka satria malagasy raiky avao hoy ny fomba fiteny. Io ane afaka tenitenenina sy dradradraina foana hoe malagasy iray ihany, malagasy raiky avao nefa rehefa tena miditra lalina any amin'ny fombany ireo foko tsirairay ireo ianareo dia mahita fa tena mbola marobe ny foko izay tsy afaka manambady olona tsy mitovy foko aminy. Tsy idirantsika lalina moa izay fa zista tsetsatsiakitra foana ndeha isika iresaka ny manaraka izay azontsika lazaina sy izay tokony hozarentsika ato anatin'ity chaîne ity. Anisany resaka tena malaza ity resaka horesantsika ity ary tena niteraka ady hevitra be dia be, ao misy ireo tafintona na hoe choqué, ao kosa misy ireo tena mankatoka falifaly satria ny zavatra toy ity dia tsy andalo matetika hoe ireo zay mankato ny ity hetsika izay tena malaza ity. Any analalava mo ity resaka ity, resaka député Soafilira ravoravo fa nifidiny vahoaka ka namono omby efajato. Fa ny alohany nisy any io zavatra io dia nary ny resaka nandeha hoe tsy marina io fa tsaho fa ny sasany kosa ny teny avy hatrany hoe tena marina io. Ndeha hidirantsika ny mikasika an'izay omby efajato izay. Rehefa nalaza fa hoe hamono omby efajato i député Soafilira any amin'iny distrikna Analalava iny dia naro ny olona tsy nankato araka izay efa nolazaiko teo ka nilaza hoe tena tsy tokony atao ny zavatra toy izany satria tena mamono biby ary tokony zavatra ho laharam-pahaminana no atao raha izany omby efajato izany no nanaovana zavatra hafa dia mety efa nisy akony kely tao amin'ny distrikany Analalava hoe ireo zay maneho hevitra. Araka izany moa dia nisy nandefa WhatsApp tamin'ny député Soafilira ny alohany io satria naro ny tsinino. Ireo nandefa message moa dia nakatoko hoe tena marina ve io famonoana omby efajato io. Ndeha harantsika kely ny message WhatsApp izay navoaka ny olona niresaka taminy. Ity hitantsika amin'ny sary ity ny fifampiresahana tamin'ny WhatsApp izay navoakany ilay lehilahy antsoina hoe Koto, lehilahy Mahitsoambo, lehilahy Anosibe Anala. Misy misoratra hoe non normal ka fa tsika tsy manaonao foana fa mba tia tanindrazana ihany koa sady sloganko Analalava tiako. Io no message navoakany Koto ny maraina ny fifampiresahany Soafilira sy ny tenany. Akory anefa ny fahagagany maro ny rivariva dia nisy sary nivoaka tao amin'ny tambanjotan-tserasera Facebook fa nisy omby marobe izay niampatrambatra, nisy omby narobe izay novonona. Teo tena nahagagany maro hoe tena marina tokoa ve ity zavatra ity ka teo ihany koa no niterahany ady hevitra sy fanehoan-kevitra be dia be izay misy tsy fitoviana. Misy moa ireo mankasitraka mazava ho azy tsy maintsy misy izay fa ny tena maro indrindra dia ny mpanakihana nohony ity tranga ity. Ndeha aloha hijerevantsika ny vaovao izay nivoaka, ny vaovao izay niparitaka tao anatin'ny tambanjotra ny manamarina fa io omby efajato io dia rehefa vita izay ho lazaintsika ihany koa ny fanehoan-kevitran'olona be dia be izay tena maro.
Raha ny vaovao nivoaka sy vaovao niparitaka dia hoe analalava omby efajato najedaka ho fankasitrahana vahoaka ny fidy Prinsia Soflira. Mandresy vonjomaika amin'ny isa ambony 47 isanjato ny kandida solombavam-bahoaka ao amin'ny distrik'ny Analalava, tsy iza moa izany fa Soflira Prinsia, raha nivokatra navoaka ny seny Madagasikara ny talata 12 Jona 2024 teo. Noho ny fisian'ny fiarahamiasa amin'ireo fikambanana any ivelany dia faly ireo miasa amin'izao fandresena azony izao ka nanolotra omby efajato hanaovana lanonana. Anasana ireo olona nifidy sy nandany azy ary ny vahoaka amin'ny distrik'ny Analalava sy izay afaka miatrika manerana any Madagasikara. Mifanindran-dalana amin'ny fetin'ny mpino silamo na hoe idy fanapahana ihany koa izy ty ka nahazo anjaran'ny mpino silamo. 700 omby efa novonoina androany 12 Jona 2024 ary 700 vonoina rampitso 17 Jona 2024 ho nofikena metapi-havanana. Mpanakanto fandrama Tianjama Zandemedy ary Jaja MC no nanafana ny lanonana isaka ariva mandritra ny 2 andro misesy. Izany ny vaovao miparitaka koa dia ampahafantarina isika rehetra. Noho izany dia tena misy fahamarinany ity omby efajato novonoina ity fa tsy mba hoe lengalenga raha ity vaovao mivoaka ity. Raha araka ny hita ihany koa dia vahiny miisa 3 avy any Turkia no tonga tao Analalava niatrika ity lanonana ity. Efa nijery sy nanaramaso ireo fotodrafitra sapotika sy ireo mila hitarina izy ireo androany androny 12 Jona 2024 mba ahafahana mampandroso ny distrik'ny Analalava. Nojerena ny sekoly EPP, ny sekoly CG ary ny sekoly lycée ihany koa ary ireo fotodrafitrasa maro mila arenina sy hatsarena. Tafiditra anatin'ny vina ihany koa ny fanamboaran-dalana Analalava Antsohihy raha araka ny fanazavana hita hatreto sy ny ireo fanazavana izay niparitaka tao anatin'ny vaovao. Izany ny zava-misy koa dia tsy maintsy lazaina amintsika rehetra satria isika rehetra dia anisan'ny mba nahita ny fiparitahany ity vaovao resaka omby efajato vonoina any Analalava any. Rehefa hitan'olona fa tena mety marina tokoa ity zavatra ity ary tena voapirofo tao amin'ny tambanjotra an-tserasera ireto sarin'ny omby izay miampatrambatra ireto dia tena be dia be araka izany ny choqué ka tsy natana tsy maintsy nanoratra namoaka ny fanehoan-kevitra. Ao moa ny nilaza hoe tena tsy tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana mihitsy na ny vahoaka malagasy na izay olona nofidiny vahoaka satria izany ve dia mba laharam-pahamehana ary indrindra ny tena mampalahelo ny biby ariparipaka fahatany. Na kristianina aza mahay hoe hazonareo anina ireo biby ireo fa kosa aza simbisimbaina amin'ny tsisy antony. Izany omby efajato izany na samy hinana omby tsirairay dia tsy ho lany hoy ireo zay maneho ny hevitra fa maninona raha mba natao 10 na mba natao 8 sy ny hafa ohatran'izany fa voatery tsy maintsy efajato ve hoy ireo zay maneho ny hevitra. Ao moa ny sasany dia mahasamy milaza mihitsy hoe tena efa tsy normal ity fa mety sorona angamba ity hoy ireo olona izay maneho ny hevitra. Sorona izany famonoana omby efajato zany fa tsy hay hoe sorona amin'inona hoy ireo izay maneho ny hevitra. Fanehoan-kevitra moa nin'olona ary isika dia mizara ny fanehoan-kevitra fa tena izay tokoa ny fanehoan-kevitra n'olona tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera. Tsy idirantsika lalina moa izay resaka sorona izay fa tsara ho fantatra kely dia Analalava dia tanànan'i Ndrimamahana. Ndrimamahana moa dia baban'i Ndrentahiry. Ndrentahiry io dia malaza hoe zanaka governera ary Ndrimamahana dia governera. Anisan'ny razana fanjakana izay tena manana ny lazany raha izany Ndrentahiry sy Ndrimamahana izany ary avy any Analalava no tena fiaviany. Manan-tantara io toerana Analalava io ary anisan'ny toerana izay tena manan-kasina. Ny iray amin'ireo Ndrentahiry sy Ndrimamahana dia misy ny fady kitozana izay antsoina hoe masikita. Nefa raha ireo omby efajato ireo ho vonoina dia mety hivadika kitoza ihany. Zay moa dia tsara ho fantatra koa dia ampahafantarina isika rehetra ary apetraka antsika hatreo koa ny mikasika an'izay. Ankasitrana eram-po eran-tsaina ianareo navitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ny mbola hanaranareo video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra beloma izahay tsy ataonay lava ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay kaby hoe tsao tsao.